fantatrareo angamba fa maromaro ihany ny lalàna zay nolanina fa raha amin'ny lafiny politika aloha dia anisan'ny ngeza indrindra ho an'ny firenena angambany nametrahana ny haute cour de justice omaly satria iny moa zany dia manan-tantara tokoa hoe aia satria dingana lehibe mankany amin'ny démocratie zany satria io no afaka tsara zany firenena zany zany ministra zany ary ny tokony andraikitra ambony eto firenena sahalan'ny président assemblée président seny donc iny zany fahitako azy amin'ny lafiny politika no lalàna zay tena manana maha-izy azy tokoa no fidiana tato amin'ity deuxième session ordinaire aty zany ny eo amin'ny lafiny économique angamba dia fantatritsika rehetrarehetra fa nisy ny loi des finances initiale 2015 izay hita fa niezaka tokoa ny hijery akaiky ny momba ny sehatra tsy miankina dia noho zany mety amin'ny tsara io dia eo ihany koa mbola amin'ny lafiny économique ihany maromaro ny ratification na accord de crédit zay natao na tamin'ny bady io ny lalam-pirenena misy lalam-pirenena namboarina tany na tamin'ny banky iraisam-pirenena dia fantatrana tsara angambany fa androany maraina moa zany dia misy ny ratification ny vola mikasika ny PIC pour le degré de croissance deuxième phase dia misy ihany koa ny ratification ny tao ny accord de crédit accord miaraka amin'ny banque mondiale ihany koa na appui budgétaire zay zany dia amin'ny lafiny économique zany satria zany hitantsika zany fa manomboka mitotoa aty amintsika zany ny zareo partenaire technique et financier ka zavatra lehibe ihany zany eo amin'ny lafiny sociale angambany dia azontsika jerena fa hoe tena hoe ngeza zany le loi sur l'abolition de la peine de mort sady manana dimension politique koa moa zany iny zay fanafoanana zany ny fanamelona ho faty eto amintsika amin'ny fomba official satria izy io moa zany mbola tsy nisy nampiasa hatramin'izay fa dia zao zany misorona tanteraka amin'ny lalànantsika zany izy io dia misy ihany koa zany ny ratification ny droit international des handicapés dia mazava tsara amintsika zany fa manaja zany malagasy manana fahasembanana zany tsika ary mametraka azy eo amin'ny toerana zay tokony ho azy eo amin'ny fiarahamonina zay angamba raha ohatra ka fidinina amin'ny teny vitsivitsy ny lalàna zay fidiana tato akoatran'izay tena hoe hita fa manana ny maha-izy azy fa ireo angamba ny tena hoe raha ny ampoko aloha ny azo tena hoe tsongaina manokana zany dia mbola nangataka zany ny solombavambahoaka hoe aloha tohizany ny fandinina azy any anaty voamera ary angambany anisany hoainona manokana koa ny feo ny solombavambahoaka voafidy eto amin'ny fahatan'Antananarivo na dia fantatra fa atsika malagasy rehetrarehetra zany capitale zany kanefany angambany rariny tokoa raha rariny raha mba henona koa ny feo ny vahoaka sy ny solombavambahoaka voafidy teto amin'ny fahatan'Antananarivo ka mitohy zany ny asa ny Ambomera ary dia hitatsika amin'ny andalana io moa zany ny tohy zany